Ty governemana ilay tamin'ny talatalasa teo fahitanareo nahazo alalana tamin'ny préfecture ny tanàna Antananarivo ianareo nametraka ny fehezam-boninkazo teny amin'ny 15 May nosakana ny zandary ianareo manahoana zany ny fahitan'ny mpikambana ao amin'ny mai 72 andreny zavatra ireny hoe efa tsy mitovy hevitra tsony ve zany ilay tompona andraikitra eto amin'ny tompona andraiki-panjakana amin'ireny zavatra ireny mahazo alalana fa voasakana eny an-kianja. Misy manao excès de zèle zay misy manao excès de zèle zany hoe fatany fa nahazo alalana fa te geste angambany izy any amin'ny lehibeany any na ohatran'iny hoe zay tena pe-anay zao tsy avilanay zao misy manao zay natao excès de zèle ka de angamba andrainy ndraiky ny préfet sy ny hoe misy feo eny koa hoe mety tesitra mihitsy ny préfet makasika ny zavatra nataon'ny gendarme fa de tsy haiko moa fa de misy zavatra tsy mi-coordonné tsara zany amitra zao koa. Ny makasika an'le hoe mpitandro ny filaminana anisan'ny mitondra tsikerana makasika izany ny olom-pirenena maro ny mpiserara politika ny mpahalalana ihany koa hoe ny zandary andraikitra moa le izy amin'ny hoe zandary afaka mifeny andreny vohitra sy ambany vohitra azy amin'ireny hetsika politika ireny ihany koa zandary ny afaka mihetsika mife mandray fanapahan-kevitra fa manaraka ihany no azon'ny polisy ny miaramila atao fa hitanareo an'ilay hoe fihetsika ataon'ny zandary misetrasetra amin'izao fotoana izao zany manahoana ka io alao izy anao zay ataonao fa ho tezitra koa ny miaramila na amin'ny polisy amin'ny zavatra ataonao ty manaratsy tanteraka n'le fijezan'le mpitandro filaminana izy io nivon'ny vahoaka mety tezitra amin'ny vahoaka de lasa tezitra amin'ny miaramila sy tezitra amin'ny polisy io tsika mandinika manan'izay fahafahana manavaka zay fa ny olom-pirenena tsotra tsy mahay manavaka an'zay fa de ataony tamabe hoe le mpitandro filaminana fa valim-bahoaka de ataony raisinao daholo ny isy telo de ho tezitra nefa zany reny de ikoma tamin'ny 2009 ange ny mafy ny natao tamin'ireo miaramila zao namena vola ny colon général izy fa tsy efa tsy d'accord sozofy de tsy d'accord sozofy azonao tsy zay nataoko hoe vao maika mampiteraka disadisa io vao mpitandro filaminana zay ny fihetika ataon'ny gendarme zany vao maika azo lazaina fa tsy mitovy hevitra ny eo amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao raha isika ohatra fotsiny amin'izao fotoana izao nisy an'ilay ampamoaka nataony namanam-boninahitra iray izay lasa any ivelany raha ny fantatra nandeha nitsoaka taoriny hoe famotorana fisamborana nataon'ny mpitandro ny filaminana azy taorina ny fanambarana ampamoaka iny de maro ireo hoe hetsika famonoana afo nataon'ny tompona andraiki-panjakana na ny sivilo na ny miaramila raha ireny zavatra ireny azo lazaina ve fa misy ihany le hoe fahatezerana kely zany eo amin'ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao fa tsy samy teny makasika an'ireny zavatra ireny fa de hoe ny anivona tambazotra an-tserasera any ivelany vo samy manao ampamoaka n'ilay zavatra iainana any anaty kazerina any ireo miaramila ka zay nataoko anao hoe tsy maintsy hipoka ny sarim-bilany nataoko hoe sarim-bilana reo miaramila zao tsy manaiky fehezina sy poretina ohatran'izao foana koa zao nge mananjanaka sy mananjanaka manambady sy mananjanaka sy mananavany zay mijaly amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao tsy maintsy tonga sainy zao miaramila zao na reo gendarme samy hafa hoe tsy mety zao zavatra misy zao tsy maintsy hetiky zao za mino an'zany tsy maintsy hetiky zao ngamo i président Ravalma nanapo mihitsy le fihetiky ny kapo satsy ny sisa zany efa gresseny daholo le miaramila taty ambony fa tu veux pas tout faire tsy maintsy efa tsy mety le situation économique tsy maintsy misy tezitra foana mananavany nake zao olona zao de mahanta sy fadiranovany tsy maintsy hitany zany tsy azaka an'izany foana izy ny alahelom-baoka angeny amindreo zao hoe nareo mitana zao fahefany zao tsy nefa zay mijaly zany hoe misy alahelom-baoka enina sy fatany ka tsy anaiky moramory izy za mino ary matoky ava olombanina sy marina amindreo miara-mpiatandro filaminana tsy maintsy manana fihetsiny reo aty amin'ny resaka politika indray mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao fa mitady fomba rehetra hanalavana ny fotoam-piasany ny filoham-pirenena mitondra antsika ny filoham-pirenena ny Rajoelina na ihany koa mitady anome fahefana ny zanany
andimby azy aoriana an'izany fa tsy ireo mpiara-mitolona azy raha ny fahitan'ny antoko solide an'izay metodolojika ve zay hoe anitatra fotoam-piasana zay amin'ny alalany hoe fanovana lalam-pandroenana na fanamboarana ny lalam-pandroenana io ny filoham-pirenentsika. Izy aloha azony ataony daholo zay tiany ataony io fa zany hoe ame an'zany an'zany anasin'ireo mpiara-dia aminy zany hoe anaiky an'zany hoe zao mpiara-dia amindreo na ile izy anovany lalam-pandrena aloha de n'olo rehetra anohitra azy daholo vao mainka izy mitady faty satria tsisy anaiky an'zany teto izy anovan'io mbola hitondra tsisy anaiky an'zany eto izy zany manokatra amin'ny fasana ilevenana zany nataony plutôt hoe zanany no alefanao na olona akaiky azy kokoa fa tsy le hoe izy mbola noho zany nanova lalam-pandrena de izy no mitezaka fasana ilevenany fa tsisy anaiky an'zany eto izy mantsy azo lazaina hoe manana ny maronisa amin'ny anteny miram-pirenena anteny miran-dolona moa zato isan-jato efa ho avy ny fifidianana aloolona mety hanana ny maronisa ihany koa satria manana be ny tanàna maronisa manerina ny Madagasikara amin'izao fotoana izao anareo mpanao politika manao inona ny fepetra ho raisinareo zany raha tena hoe ho tanteraka izay fanovana izay efa misy any mbadimbadikany hoe tsy anaiky hatramin'ny farany ny antoko solida manokana tsy anaiky an'zany fa alohan'zany rehetrarehetra zany aloha mingy amin'ireny zavatra nisy tamin'ny talata zany de aminay efa manomboka mipetraka ny jadona eto Madagasikara noho izany io ady manohitra ny jadin'olo aminay ny zava-dehibe zany hoe manentana ny fiarahamonim-pirenena sy ny fiarahamonina politika zay hiady amin'ny jadin'io zay aloha ny ady voalohany hiatrehana tsy mety hiatrehana io jadin'io raha tsy zany de tena tsy tafavoaky tsika zay no amondronana ezanay hitenena amindrehetra tokony hivondrona ny ery anohitran'io fa tsy azo leferina zao fanambaninan'ny demokrasia eto Madagasikara zao tsy azo leferina zao efa nasina efa nanao zay tiany atao izy tamin'ny fifidianana mbola tsy afahany zao tsy avela mihetsika tsy afahany ahoana ny fomanekena an'zany de saina inona ny antsika mpanao politika sy fiarahamonina nanao anaiky fotsiny any zao de samy vita zany fa de miainga de anao zay tiany atao izy anao anosy constitution anao zao c'est donner la carte blanche ka tsy azo ekeny zany tsy azo ekeny zany fa tokony mivondrona zay manao antso mihitsy ho an'ny rehetra hoe tokony atsahatra zao jadina misy amin'ny firenena zao tokony amondrona heritsika anohitra an'izany amin'ny fomba ahoana ny hoe amondronana an'ilay hery nisy ny fifidianana teo tany amin'ny hetsika fotsy taorianany iny ny zarazara indray ary na ny mivahana ilay fifidianana solombavam-bahoaka indray le fizarazarana teo amin'le mpisehatra ara-politika ny vondrona tany amin'ny hetsika fotsy nanohitra any Andry Rajoelina tamin'le hoe manana zopirina frantsisy tokony hirotsaka ho filoham-pirenena malagasy aty amin'ny taona 2024 tsika zao aloha le hoe zavatra iainan'ny mpanao politika zavatra iainan'ny vahoaka malagasy miseho le etsi-pitakiana etseroa ny afatra atsimo iny amin'izao fotoana izao de misy ny fanoherana ny Bastoliatra tany avaratra nisy an'ilay resaka nosy sakaty eto Antananarivo amin'izao fotoana izao eny anivona tambazotra an-tserasera no mitaky an'le hoe rariny fangararana nefa miaina zavatra maro tsika eto miaina tsy fandriam-pahalemana fiakarany vidim-piainana ka zany rehetra zany tsy maintsy atrehana daholo tsy azo ekeny io resaka Bastoliazy io fakany anosy sakaty fakany anosy mitsio tsy azo ekeny zany tokony ampina ny olona any atsimo tokony ampina ny olona any avaratra tokony maneho firesakina amin'ireny mpitolona reny tsika eto Antananarivo miray disy miara-dia aminy ilaza hoe tsy ara-dalana tsy mety zany famorotana tanindrazana zany tsy azo ekeny zany eny nitanao malaza manfakana ny tany colo mitady récupérer ny tany gauche à droite mbola feno an'zany any mampikony sy ny any sakay sy ny sisany mbola mandeha koa zany fa tsy de tena eny be loatra ka tsy azo ekeny zany toe-javatra samy hafa zany raha ohatra mitoy azy zao ohatrany hoe fiverenana fanjanana sady fiverenana fanjanana no au niveau an'le hery samy hafa hery politika ohatrany hoe manao vision stationnaire mijery fotsiny fa tsisy action zany de efa malahelo mihitsy tena alahelo ko mihitsy nisy fifidianana atao législative
nisy fividianana teo commune municipal ny rehetra de efa miteny hoe feno alabato feno osoka inoko tsara mihitsy ny namana député ianitra tamindreny fotoandreny de eto amin'ny fisaisana voalohany jao ny alabato zao ny osoka eto amin'ny fisaisana voalohana zany ny zavatra misehoka inona ny erikandreo inona abetroka azonareo misy nefa ny antoko manana olona maro tamin'ny fotoan'ireny maninona ny tsy nietika tsisy nietika navela vody isofiratsiraka sisitro amin'ny sisankray any vatomady ny sanyetsika sy napetsika ny olona ary ny rehetra naona tsy nietsika nangina sany nodilina tsy fantatra mety misy zay ve teto tanarina resaka tany alohan'ilay izy mantsy tsy fantatra tsoditry mahagaga le maninona izy ny tsy nietsika nefany misy sosoka sialatra ao maninona izy ny tsy nietsika mahagaga anay aloha zany mahagaga anay mihitsy zany ary tena midera sy miteka sofiratsiraka mihitsy nanampiny namina tamin'ny vatomandry midera azy fahasahina ka zay na ataoko anao hoe le reto manjavozavo tsy hay tsara anao satsanao sasa mojereo zany tonga makrony de mitsoka any an-dafy maninona minona tsy samy atika azy eto zany ange de efa misy zavatra tsy mazafy verenatsika zay reveo fa ny any Toliara ihany koa mandeha ny resaka an'le hoe any filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao nanatanteraka filan-kevitry ny ministra hoe izy maly anisan'ny songadina le hoe resaka lalam-pirenena fahatelo amby folo lalam-pirenena fahafolo ary ny toy ny eto Antananarivo ihany koa de isy ny fizarana sakafo masaka vary tosika zany reny maro samihafa ireny tsy fantatra tsony mantsy zay anaran'le izy fa de hoe fizarana fotsiny aloha zay ny amaritantsika vahoaka malagasy an'ilay izy sao de tena hoe zay ve ny andehanan'ny filoham-pirenena any fahitany antoko solide sa misy ifandraisany amin'le hoe tsy pitakina fanoherana ny tetikasa-basy Toliara ny tena hoe ao ambadiky reny amiko aloha idezamose tsatriky ndraiky niteky mitendika azy amin'ny tengasy idezamose no tolo ny vahoaka any makasika amin'ny basy Toliara io natlehany any zay ny anisan'ny antony voalohany nalehany any enjana be ny afera azo ny rompitondra reo amin'ny azo resaka basy Toliara io ary nefa ny vahoaka koa de tena mibontsina mihitsy manohatra an'le izy ka sarotra aminy no andeha ho azy am'izao le resaka zay no mahatonga azy mizara sy maka mifony le vahoaka sy maka mifony pitasika mety misy pitasika amindreo fanohana basy Toliara nge tsetsemany vola sy zavatra sy menitoroa mesa gauche à droite tsy lozany zany mihitsy fanaony zany hatram'izay repere moa zany le maritsy de mahay firefa amindreo de oale silamy anakely poste zanakelahy na mena voly alahy de mamangina fa de zao fanaony zany hatram'izay ary mbola ho ataony foany zany meno sakafo meno volo ny basy Toliara koa nanome vazo fizogony tafarany teo nefa telonjato gony angamba no zarainy fotsiny teo tsy misy enjeu be io misy vola mandehandeha be io nefa ny koa mazava tsara mihitsy le fanohiny mampidy doza fitrandrahana no monazito sy ho feno radioactivité ny fahatriny fa nefa de tsy raha inona fotsiny zany fa de le vola manano misy vola manano tany moa de zay mamay zay zany zava-misy zany hoe orinan'io zany mety isy fiovana tampoka indray izy zany ataondreo vondron'olona sasany zay mbola hoe manohitra an'le izy teo aloha teo mantsy nisy ny olona taorinany fidinana nataon'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana tany an-toerana de nisy an'ireo mpanao politika nanohitra lasa nanao fanambarana fa mahakasitraka ny vezokafana indray eny misy olona fidinitra zao mividy ake izy satria zay soava nisy fotoana nahaino an'le misy tim misy MFM inona koa tim misy fe HVM sisa manohana no resaka basy telo aloha de aveo nano demantiny fohy be sy ny tany atoerana dinga atoerana fa olona raisy roa no vidivovidy vola no nanao soniany zany fa tsy zay ka zay nataoko anao tsy maintsy équipe azy tsikelikely izy
zay mihitsy mifanaony anao récupération tsikelikely izy anampy tamby vola sy vahoaka izy tsy maintsy anao an'izany izy ahoana zany hoe fomba hoentina tena hoe ivondronana zany eto Madagasikara raha izay ny olana basy toliara ny any atsimo ny anambarana andreo hery reo zany hoe anoheriny tsy rary no zavatra misy eto amin'ny firenena izao de miankina aminay mpano politika io mahay mivondrona ve zay mahay mijery zavatra inona ny plateforme minimum tokony ivondronana va tsy moza saratsarana hoe collectif afiraisakina cellule de crise tsy tokony dépasseny zay zavatra zay de jerena le tena hoe aiza ny tena zava-dehibe ahoana ny ivondronana amin'ny zava-dehibe io fa raha zany de tsisy zavatra andeha eto fa de la route tracée pour la durée c'est affaire zany hoe mamparefo ny mpisehatra ara-politika ety amin'ny fanoherana hoe zany le hoe fizarazarana amin'ny alalan'reto hoe vovonana maro samihafa reto mampalemy azy mihitsy fa tsy mampatanjaka azy reo so de misy manao mission ihany koa reo nefa tsy haintsony tsy haintsony tsy haintsony be tout est possible tout est possible le corruption nge zao tena enjana be ny corruption tsisy vola tsinonako tsisy vola de misy manome amina million sy milliard ve de hoana ny tsoraiko zay le izy raha mety ho zay mantsy de mety ho vitany zao fitondrana zao ihany ny anavao ny fotoam-piasany mety ho hitariny any amin'ny mandat 10 ihany mandat 3 zay efa tsy tonga sainy zay mpano politika de zay ny zavatra hitranga zay efa tsy tonga sainy zay de zay ny zavatra hitranga nitaky fanovanareo ny mahakasika ny resaka fifidianana mangingina indray aloha izy amin'izao fotoana zao fa mety any amin'ny fifidianana lolona indray vao mety hoe moa tsy hoe izy tsy ny efa mpifidy vaventy no mifidy fa any amin'ny fifidianana ny arina indray inona le fitakiana ho atao zany andravana ny rafitra io ve sa tena hoe aloha iverina any amin'ny atany mihitsy le fianakaran'le fifidianana zay efa namoaka hevitra samy hafa mahakasika izany fifidianana zany efa nisy dossier samy hafa napetraka hitany amin'ny fitondrana hoe ahoana ny anovana ny lalalam-pifidianana io tokony hovany io de fa nanao proposition zay zany moa tsy nitondra tsy neritreritra hitondrana zany fa efa nisy proposition samy hafa nataonay anatsarana ny lalalam-pifidianana efa napetraka tany amin'ny fanjakana efa napetraka tany amin'ny assemblée nationale zany hoe zao no tokony anovana ny lalalam-pifidianana io misy zavatra samy hafa tokony hovana maninona moa ever fa tamy 2018 ny seny izy le avocat io sady tsony le président seny avocat iny niteny tao Colbert no conférence de presse teny critiqué anay zany le lalalam-pifidianana tam'zany eo andalana anao liste biométrique zay zao izy izy 2018 hatram'zao tsika tsy hitana le zany liste biométrique zany zany nefana zavatra azo atao zany aza zany vita misy zavatra mangazahaza ny ana firenena firena afrikana nefa mana zany liste biométrique zany na fifidianana aiza ny antsika miolakolanao fotsiny tsika mahita vola tsika la mpamaty vola zany no atao miolakolana fotsiny tsika 2018 izy ny tena an'zany izy le bataony président Seny teo rony zay tsony ana zany 2018 izy ny tena zany zao tsika fizy efofolo taona sisaka biométrique maneno ve anao misisaka andao no liste biométrique nefa alatra tsisy an'zany resaka ordonnance sy ny sisa zany tsony fa vita liste biométrique mazava ny resaka carte d'identité biométrique mazava ny resaka anisan'ny vina ny fitondram-panjakana mantsy zany hoe tsy atao le izy fa vina fotsiny zany hoe vola fotsiny zany no azo fa tsy tanteraka le tsy tanteraka le izy nefa zany no anisany solution be da be aloha ny critique sy nay am'le lalalam-pifidianana mana hoe tokony isy tribunal électoral ianao eo ny ambany vohatra any ny teny hoe tsy mahazo mandray anjaza amin'ny propagande ny rafi-panjakana chef district sy ny gendarme mahita nefa anao fa ny tobilon-dralahy a tobilondro chef district sy zavatra eo nentina manaovana propagande tratranao ambody io fa ny azonao saza inona ny azonao atao itozy itsy ametraka vitrinao vita fifidianana mbola zay vao diniany iny tsy mety zany tokony eo de misy fitsara tribunal électoral de référé mitsara de manome valo le tsy mety io a confisqué ny tobilina tsy zany zany fa mianty vita fifidianana de mbola tsy fantatra ihany ke
zany de efa projet de loi napetraka zany hoe suivi tribunal le de référé électoral tsy tanteraka mihitsy reny rafitra reny ihany koa nefa azo lazaina fa mitsangatsangana fotsiny ihany fa ny olona mandrafitra ao amin'ilay izy de olona efa itery amin'ny anina akaiky ny fitondrana ihany reny olona efa nitakosokosona tamin'ny anina tary reny rafitra reny sao de hoe mandany vola ihany koa ka hoe alao ahena le rafitra raha zay mihitsy eny betabe sy ny zavatra tokony atao fa de ny tena efa ela ny sehatra tamin'ntsiraka politika ty a manana hevitra samihafa fa de fanateterana azy ny tena olana amin'izao fotoana zao tiako resahana kely farany ihany ny fahitanao an'le rafitra mpitsara rafitra mpanatanteraka rafitra mpanaramaso eto Madagasikara le fisaraham-pahefana zany inona no vahaolana raha ny tokony atao eto Madagasikara efa ela ngeny dia nisy ady hevitra mahakasika ny hoe indépendance de la justice io efa ela ny dizany io tokony tapahana le lien entre amin'ny parquet sy ny fitondrana efa ela io tadiny fa tsy mety vita mihitsy satria tsisy hinanandralatsy na vao zay mpitsara zao mihinana mpitondra tokoa mihinatry mampiasa an'le mpitsara de tsy tafita mihitsy zany hoe indépendance de la zareo misy pouvoir judiciaire tsy tafita mihitsy le pouvoir judiciaire hatramin'izao mbola fehezan'le pouvoir exécutif foana le justice de zegny tsy mampety azy zegny mahatonga ny olana sy eo amin'ny fitsarana sy ny kolokolo sy ny sisa tsy zay tiany justice any natao zay tiany parquet zay tiany fanjakana ihany mibaikony any amin'ny parquet any de manao zay tiany atao de vita ka tsy misy indépendance hoe tsy tafavoaka mihitsy justice io zay le pouvoir judiciaire raha tsy mipetraka zay tsy tafavoaka tsika eo amin'ny mpanaramaso sy ny mpanatanteraka le cour de compte io ohatran'izany Bianco cour de compte samy film misy olona amindreny igny tena mandeha amin'ny asany tsara mihitsy fa efa tena atao le rapport de hovandra laha lehibe anao de tsy maina miasa maina fotsiny le bandy misy minamanay taraina am'izany mihitsy amin'ny teny juridiction zany hoe tsy zay eleso izy manao rapport manao inona fa tsy manjavona fotsiny zavatra ataolazy efa aveo izy manjavona fotsiny tsisy mandeha misy fe zany ny intervention misy foana l'intervention ary misy rapport tena eny tsikako moa tsy sa tena mamoaka an'le izy publiquement fa tonga de voafehy tazominany fotsiny fa misy zavatra tena mampaingitra no mpitondra fanjakananao fa tsy mivoaka tsika zao milahy de tsika zao resaka hoe Ravatomanga io Ravatomanga manana au moins une dizaine de sociétés écran zany tsy fantatra hoe anazy reny no manao soumission amin'ny marché public hatrany ambony ka hatrany ambany de reny no mahazo marché public nakapiatsahana fantatra zao fa ny matériel informatique sy ny consommable zao tsy misy marché public itsony tsy misy makany présidence de izy mahazo zany présidence asanao zany zany efa hitandreo juridiction zao zany amangina cour de compte sy mangina satria zany ambony cour de compte io mbola présidence ka zany de zany indépendance zany tokony izy le CSI zavatra fotsiny ny indépendance le CSI zavatra taratasy fotsiny fa tsisy mihitsy mbola présidence foana no mibaiko anisan'ny nafapana ny fametrahana fehezam-moninkazo fahatsiarovana ny fahatelo amin'ny 10 taona ny hetsika nataonareo mpianatra tamin'izany fotoana nitaky ny fanovana teo amin'ny rafim-pampianarana ny afara tamin'ny fionganan'ny filoha Philbert Tsiranana moa zany a tamin'ny talata lasa teo iny somary nafapana ny fivandonana famalinana teo aminao Raindina sy ny mpitandro ny filaminana fahitanareo an'izany amin'izao fotoana zao hoe rehefa mijoro eny amin'ny kianjan 13 May ve de hoe anonga-panjakana zay ny dikany zay zany mahatonga amin'ny fanjakana manao an'ireny fampisehoan-kery samy hafa reny le izy agny tena mahagaga de zao tsy voalohany zay no nanao an'le hetsika le fanateram-boninkazo efa 30 zay no nametraka voninkazo tao tao anaty zay 30 taona zay nametraka foana zay a voalohany a nitondra banderole foana zay iny banderole iny nentina teo foana faharoa tsy nisy famerana mihitsy ny fidirana teo
na nisa zany na ny teny olazainy tsy nisy resaka an'izany mihitsy hatramin'izay nisy fotoana zay a tsy nazo alalana nefa niditra foana fa maly ny tena magaga de efa mena lalana zay a nefa ny mbola eny a no natao ka hitako hoe miembotra tsika zany amin'ny fahafahana demokratika miembotra tsika midika zany a fa matahotra fitondrana io efa mavahoana ve inganie fa de matahotra izy a matahotra vahoaka izy zay tsy tia mietsika meso zany dozy tsy antoko politika ka hoe ezakaka amin'ny fitondrana la fikamanana tsotra ny etika meso zany dozy fa ny okevitra fotsiny nataony de zay fa de magaga ny mafietsika amin'ny fitondrana oatra zany ny monsieur le préfet moa tam'izany anary nakany eto zao de nyteny hoe mangataka zay se mba tsy resaka politika na zao de mivaliko teony eo izy hoe azafady monsieur le préfet ao fa etika meso santo zany nge ka fikamanana politika ihany tsy maintsy miresaky zay resaka politika hoa raha hiteny ve zay va hoe mbola tsy mety nda fampianana am'izao fotoa de tsy azo atao zany tsy mahay azafady fa tsy maintsy miresaka zavatra zay ohatra nisy ataona ihany taorinany reny etsika nataonareo reny zany a 13 taona teorina manahoana zany le hoe fitakina nataonareo matsiaro tena hotafita ve le tolona sa mbola mila tohizana zazaky nylazainay hatram'izay de tsy mbola tratra mihitsy ny tandrony betsaka ny zavatra notakina tamin'ireny fotoan'ireny hoe tsy mety mifampianarana am'izao fotoana zao sekoly miangatra sekoly sivana sekoly mitezaka tsy vitovinana za malagasy tsy tatezaka zany nda fampianarana misy am'izao fotoana mbola za fampianarana frantsay foana e tsy miova mihitsy io hatram'izao tsy mety amintsika malagasy le izy firy ny mpianatra mivoaka tsekoly nanklana tsy mahavita ny klasy primaire kozy tsy mahavita secondaire kozy tsy mahavita mitombo ny taona za aloha tsy manana amin'ny totanisy fa efa hitako le totanisy fa tsy fa lehibe koa ny tena ka sy tena manana mémoire loatra mitombo foana zany taux de déperdition ana fanadinana zany hoe fahandro zay le mila napetraky tsika fa isaky ny foky tany tokony misy sekoly mila ngama ataoko hoe ny mbola misy 30% foky tany tsy sekoly EPP am'izao fotoana zao ary ny commune mbola betsaka ny commune ngamba 50% ny commune tsy manana lycée zany hoe tsy mbola ao mihitsy le fampiasana an'le famohoana an'le fampianarany mbola olombitsy any zanak'olombitsy any zany afaka mikoka zany fampianarana zany jery vo fampianarana ambony raha mijery anao amin'ny université io ny infrastructure zao miova kely fotsiny tamin'ny 72 ny salle ny amphi misy mafy ny amphi vaovao akatsao raha misy nga malay na roa nefa fitombon'ny mpianatra sy fitombon'ny mponina fizy hatramin'ny telopolo taona rasy zay de makaiza daholo bel voatery makaty amin'ny privé de fem institution privé andavam-bola be ety ivelany izy na fa ny zanaka malagasy manam-bola am'izany am'ty karama kely ny mpiasy ty tiana fa tsy ny zanaka mimpanakarenay ihany zany nitafita zanaka mimpanakarenay ihany zany nitafita fa ny zanaka malagasy tsy tafita am'izao fampianarana zao ka zay natongana hoe tsy miembotra azo lasaina zany hoe miembotra lafiny samy hafa misy amin'ny firenena am'izao fotoana fa tsy mandroso miembotra amin'ny fomba hoana zany hoe anohizana an'izay tolona izay raha ny mpikambana eo amin'ny mai 72 azo lazaina fa efa nahazo taona avokoa mialatsiny efa nisy ary ny hoe nelo lalana antsika fa le hoe ampitanan'izay fanilo zay hoe fitakiana fitiavan-tandrazana ho an'ny tanora ankehitriny amin'ny fomba hoana ny hoe ampitanareo an'izany am'izao fotoana zao mbola tsapanareo ihany koa ve fa hoe manana fitiavan-tandrazana ny tanora ary lina ihany koa am'resaka politika ny etsika mai 72 aloha tsy antoko politika tsy antoko politika io fa fikambanana fotsiny a mitanany hoe tokony
ampitaina ny zavatra nisy tamin'ny soixante ny andraikitray zao de ny mampita amindreo zaza malagasy mitety sekoly zay fa nanao tamin'y sany zay manazava inona marina zany nietsika tamin'ny 72 zany mitantara zany nazavainay nakadiny roatiny nanazava an'izany de nanontany ny mpianatra zay ny tiany atozany loatra am'izao zay no andraikitray mitety miantso zany manentana andreo tompo-tsekoly zay hoe iantso anay de tongo zay manazava tsotra inona ny zavatra nitrangatany ny tantara sisisy mba hatonga saina manana an'ilay entana bagage politika le mpianatra am'izao fotoana zao sy ny tanora fa ny tanora nge raiso nge ny etsika nge raha tsisy fikambanana tsy lasy tsisy etsika mandehandeha ho azy spontané etsika spontané misy fa tsy lasa lavitra raha nisy zany etsika mai 72 zany de nisy ny fédération des associations des étudiants de Madagascar FAEM zany hoe isaky ny toeram-pampianarana science lettre sy ny sisa droit de misy organa fikambanana de reo fikamanana reo no mikamana tamin'ny FAEM taloha de nisy tro CSS nisy tro syndicat mpampianatra tadiny secondaire reny no mitadika ny tolona tamin'ny 72 reo ho fikamanana telo reo CSS ny sympa ary ny FAEM reo no mitadika am'izao fotoana zao tsisy FAEM matsony CSS ny tapahando tsy avela mihetsika ny sympa to tsy hainiko tsony tiko ny secondaire raha tsisy organisation syndicale tsy tafavoaka tsika tsy maintsy mijoro no tanora io manangana andreny organisation izy manamafy andreny organisation zany tsy tonga ho azy angeny mai 72 efa nisy etsika nge tamin'ny 71 nataon'ny mpianatra teny akasy nitady amin'ny FAEM nisy zany hoe sisy zany nakafanapakevitra hoe syndicat engagé auprès de la lutte du peuple malgache syndicat engagé aux luttes du peuple malgache ohatra zany ko FAEM efa manana dizy hoe iandany amin'ny vahoaka malagasy zay ka zany ny tsy ampy am'izao fotoana zao zany nanosehako andreo tanora indrindra zao mpianatra raha tsy mivondronareo manangana fikambanana tsy lasa za tsy miteny hoe tsy mety mitaky bosy eny tsy nakanina be tsy maintsy takinina bosa fa jerena koa no avy tanora sy no avy ny firenena raha le hoe fitakina eny amin'ny anjerimanontolo am'izao fotoana zao azo lazaina ihany izy io fa hoe lalaovin'ny mpanao politika raha ny etsika mai 72 efa niresaka an'izay tsika tamin'ny herintaona 13 mai 72 hoe tsy nisy resaka politika atao ambadika fa fitakin'ny mpianatra am'izao fotoana zao fitakina eny amin'ny anjerimanontolo izay somary misy ambadika politika izay ihany raha ny fahitana azy ety ambadika ny fahitanareo lalaovin'ny politika ave zany le etsim-pitakina misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao ka tsy mahatafita an'ilay izy tsy hitako aloha zay hoe tena manipulé nikizy ny akatso tsy tena hitako zay fa le mpianatra mihitsy no démobilisé politiquement tsy taloha nge misy an'izany hoe tanora monima zany teto Tananarivo misy zany hoe tanora anaiky FM FTDM zany nisy formation politique atao anatiny ary nakabetsahandreo nitantana tamin'ireny efa nahazo formation politique fa tsy tonga ho azy ary ny filazany sasany hoe tsy nisy antoko politique taozina miteny anao hoe CSS manandafy nge zany miteny anao sympa be da be nge no mpiandraikitra politique atao anatin'izany sympa zany mitarika an'izany fa tsy olona novice koa zay olona efa tena laingisa niny efa manana maiza azy nitarika an'izany natao mpianatra koa fa nisy be da be nefa manana tsy maintsy misy ny atao hoe élément subjectif malaitra ny zava-misy de la situation objective il y a toujours des éléments subjectifs qui les transforment en action tsy mandehandeha ho azy mai 72 nisy etsika nisy azonao tamin'ny 72 zany naninona moa ny AKFM tsy nanoana niny etsika iny na matanjaka be ny AKFM tamin'izany nanana ame izy nanina izy tsy netsika
ty ozy izy pasteur Andriamanjato misy gauchiste ao zinanandreo misy coopérant français gauchiste ao zinanandreo azonao za tsy manakina tsy inona fa zany MFM zany no manatsanitsangana rehefa nisy embryon zany embryon zany na nisan'ny hetsika tamin'io za tsy miteny mibaiko ny tanteraka fa misy zavatra efa mikitikitika any ambadika any manetsika azonao de zay zao niterako zao floan'ny comité de grève tamin'ny Segalini tamin'izany fotoana tsy na adhésion politique mihitsy fa au courant kosa ny rivotra politique misy ny zavatra tany aty au courant ny document samy hafa de efa manana ny inclinaison koa tamin'izany fotoana zany any efa nahita ny hoe traduction amin'ny teny malagasy ny manifeste politique ny Lénine nisy namoaka azy nisy ny zara tany am-pianarana zany hoe efa misy politisation koa any ambadika any ny tanoza fa tsy hoe neutre fotsiny am'izao de tonga de moza ny hetsika de moza ny fakahazo ndresaka zay nataoko hoe tsisy zavatra neutre zany mara misy miteny hoe tonga de mitaitra ho azy fotsiny voaka fa tsy mety taitra voaka mety situation évolutionnaire fa za tsisy manetsika sy mitantana tsy tafavoaka